zay ny amin'iny fa anisan'ny akora afaka ampiasaina amin'ny fanaovana asa-tanana ny varim-bazaha eto Madagasikara. Dia jerentsika ary ny fanadidina ny etin'ny Claudia Rasolson. Vokatry ny fanamafisana ny fahaiza-manao izay voarin'ny mpikambanao aminy dia nitondra fanavaozana sy rivo-baovao eo amin'ny seha-piariana varim-bazaha ampiasaina amin'ny asa-tanana ny kooperativa Lofo. Ny hoe vita tanana no anarana nomen'izy ireo ny vokatry ny asa-tanan'izy ireo avy amin'ny alalan'ny varim-bazaha izay. Faritra Tritriva ny Antsirabe dia mamokatra betsaka amin'ny varim-bazaha, faritra Vakinankaratra amin'ny ankapobeny. Dia io varim-bazaha io dia efa ampiasaina amin'ny amokarana zavatra hafa fihinana. Dia very fotsiny anefany ilay taony dia tsara raha rentabilisena kokoa zany ary amin'ny teny français ataontsika hoe les chaînes de valeur tena mivohitra daholo. Dia izay no nahatonga anay nanofana an'ireo mpanao asa-tanan'ireo amin'ny fanamboarana vokatra vita avy amin'ny varim-bazaha. Mahery 300 ireo mpanao asa-tanana no nahazo ny fiofanana hatramin'ny volana Desambra lasa teo. Eo ampitadiavana ny lalam-barotra rehetra, indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena moa ny kooperativa Lofo, ary manentana ihany koa ny mpiray-tanindrazana mba hanjifa ny vita gasy ny vita tanana. Mampiavaka ny varim-bazaha moa dia izy avy hatrany dia mangirana ara-boajanahary ary tsy sarotin-doto ihany koa. Mafy ary sopla ny asa-tanana vita avy amin'ny varim-bazaha.